Tontosa kosa ny fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo ministeran'ny toekarena, ny ministeran'ny mponina, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny Fnuap Miompana betsaka amin'ny foto-drafitr'asa 7 izay iraisana ity fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin'ny ministera maromaro sy ny Fnuap ity. Nitotsaina teo amin'ny Fonds des Nations Unies pour la population na ny Fnuap sy ireo ministera maro samihafa dia ny toekarena sy ny drafitra, ny mponina, ny fanatanjahantena sy ny tanora niaraka tamin'ireo ho mpiara-piombonantoka aminy. Tamin'ny ofisialy ny drafitr'asa taona 2024 mikasika ny fandaran'asa fiaraha-miasa faha-7 eo amin'ny Madagasikara sy ny Fnuap. Tetsy amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny drafitra etsy no nanaovana ny lanona fanaovan-tsony mikasika izay. Mitondra fanazavana Andriamatora Velo Arson Nirlanto, ministry ny toekarena sy ny drafitra. Natao io fanaovan-tsony zany anamarina ny fatombony io 7e programme coopération Fnuap Madagascar izay natomboka tamin'ny heritaona ny taona voalohany. Ny zavatra misongadina ny programme io zany izay programme mariko fa ialan'ny fanjakana malagasy sy ireo sehatra misana ny fahasalaman'ny mponina amin'ny ankapobeny dia mandritra ty taona ty ihany aloha nanaovana sony teo. Faharoa zany dia tiako ny manamarika fa misy faritra anankitelo no ifantony asa ifanaovantsika amin'ny Fnuap dia ny vatovato vitifinany, ny anandroy sy ny tsy mandrefana. Ireo olona voakasika amin'ny programme kosa dia misana indrindra ny vehivavy, ny tanora sy ireo ankizy marefo ary izay mifaritra ambanivohitra ataontsika hoe somary sarotra accès difficile na sarotra makany. Ny zavatra farany tsara marina zany dia iezana ny programme rehetrarehetra mba hisy fiantraikana mivantana ireo mponina izay voalazako teo reo ary iezana ihany koa mba tsy ho hisy sakana izay vokatra ny resaka procédure. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana sy ny paikady natao dinasa izao fifanaovan-tsony fanatanterahana ny drafitr'asa taona 2024 mikasika ny fiaraha-miasa faha-7 eo amin'ny Madagasikara sy ny Fnuap zao. Atao lara-pameana amin'ny fanatanterahana azy kosa ireto faritra telo manaraka reto dia ny Atsimo andrefana, vato faha-7 finany ary ny faritra androy.